Não, panaiko não. Ok, madame ministre en action za ity. Nareo ao ampalisany ianao. Madame panaiko. Ok. Sasakely aloha, sasakely aloha. Ai fa ty sasakely. D'accord. Então, asa matahotra, asa matahotra, asa matahotra. Sa tasoko kely. Isa le magkamalan. Ay sa le misan. Anisan'ny nitondra taketra tamin'izany ny district ny Antananarivo Atsimondrano. Raha ny atotany safarany avy amin'ny BNZRC na ny Bureau National mitantana ny tandindondoza sy ny loza, olona miisa 570 avy amina tokantrano 8,500 no traboina tao amin'ny komina Ampitatafika. Nidina teny an-toerana ny teo anivon'ny BNZRC sy ny Apipa ary ireo mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna. Olona miisa 430 no nalaina tamin'ny sambo aingam-pandeha sy ny fiara ka nafindra amin'ireo toerana fandraisana vonjimaiky an'ireo traboina. Varadetezana vohitra tany Menakely eo akaikin'ny tena amin'ny ray vodorindrina amin'ny gastropizza dia le olona le évacuena le ampitan'ny fefloiny zany anjana maitso ry zareo tsy nila hoe nitaterina fa tonga ho azy tao. Izany zareo zany tao anatin'ny adiny ray zay 554 personnes. Ny ato amin'ny commune 490 personnes. Ireo rehetra ireo efa niresaka tamin'ny tale général ny DNGRC hoe mangataka camion dia efa misy camion hitatotra dia ho centralisena any amin'ny CEG. Le tenant Andriamarimanana foky tany Falerivo commune Ampitatafika. Tombony le CEG malalaka dia rindrina raiky io manatsaraka azy amin'ny CSP2. Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra teraka moa isika amin'izao fotoan'izao dia miakatra tsikelikely koa ny rano amin'ireo renirano lehibe izay mamakivaky ny faritra Analamanga indrindraindrindra. Antananarivo renivohitra zany na ny faritra Atsimondrano misy ihany koa ny Varadrano dia mampahery ireo mparaitan-drazana izay traboina amin'izao fotoan'izao satria efa amina rivorivony izy ireo efa mananika ny 530 any efa traboina amin'izao fotoan'izao raha ny tatitra vonjimaiky avy anivon'ny BNZRC vokatry ny fiakaran'ny rano indrindra fa amin'ny renirano Sisona zany raha eny amin'iny faritra Atsimondrano sy Antananarivo renivohitra iny. Misy ny fanapahan-kevitra manoloana an'izany izay niainga avy amin'ny fiadidinan'ny fampianarana ato amin'ny région Analamanga zany nandirenana Analamanga amin'ny hoe miatana ny fampianarana zany eto Antananarivo renivohitra sy izy koa Antananarivo renivohitra aloha ny voatsipika mazava. Tao anatin'izay vokatry ny hoe faritra mena Analamanga ary dia miakatra ihany koa ny rano dia misy fiaton'ny fampianarana zany amin'ity androny androany anio sy rapitso ny alarobia zany dia miankina amin'ny fivoaran'ny rano no iverenan'ny fampianarana na tsy. Aloha mba resitsika kely angaminy lafinjavatra anankiray satria mahakasika loatra le zavatra zay ataontsika hoe resahana foana ary isan'ny voahindohan-draharaha eto amin'ity onjam-peo ity zany miaraka amin'ny gazety Tia-Tanindrazana mikasika ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Raha tsarotsika tsara zany ady hevitra be ary nandaniana fotoana, nandaniana andro, nandaniana rondoa eny nampiasaina ny vola ihany koa satria nisy filanara-bola tamin'ny ataontsika hoe fanatanterahana andro arikasa maro samihafa fakakevitra nitetezana ny faritra rehetra manerana nosy 20 ny faritra tamin'izany fotoana zany nandrafetina n'ilay hoe PSE na programme sectoriel de l'éducation zany tamin'izany fotoana zany nefa ady hevitra be mihitsy hoe alao atao mifanandrify mihitsy amin'ny fandehany ataontsika hoe tontoana vanim-potoana eto Madagasikara indrindra sy ny lafiny ataontsika hoe toetrandro ny fandrafetana ny tetiandro fampianarana ny calendrier scolaire. Tamin'izany fotoana zany dia misy hoe misy tetezamita kely rosona tsikelikely zany mba hoe any amin'ny volana marsa na oren'ny volana marsa any vao miditra ny taom-pianarana satria ao anatin'ny fotoam-pahavaratra be dia be ny tranga misy voalohany. Eo zany ny resaka tsy fanjari-tsakafo satria fa maitso ahatra. Raha izay faharoa rehefa fotoam-pahavaratra ihany koa dia betsaka ireo ataontsika hoe faritra misedra olana vokatry ny fiakaran'ny rano ary dia matetika moa ny bureau-mpanjakana ny trampokonyolona, ny sekoly, ny fiangonana dia noraisindray ny foto-drafitrasa ireny ametrahana ny traboina rehefa vanim-potoana toy ireny ary dia matetika misy fiatoana ny fampianarana zany vokatry zany ataontsika hoe fampiatranoana ny traboina zany.
Madagasikara raha teo dia tafiditra ao anatin'ireo ataontsika hoe faritra vulnérable zany amin'ny fivovan'ny toetrandro satria dia ao anatin'ny taona anankiray farafahakeliny rivodozatelo ny efatra eo zany mandalo ary mandalo eto Madagasikara ary amin'ny ankapobeny dia ny faritra avaratra Atsinanana sy ny sika Madagasikara amin'ny ankapobeny mihitsy ny tena voakasiky ny andro ratsy rehefa fotoanan'ny rivodoza fotoanan'ny rivodoza dia efa fantatra hoe vanim-potoana toy inona ny idiran'izany matetika izy io dia eo amin'ny janoary any amin'ny alohan'izany ary mbola faraparan'ny taona mihitsy dia efa manomboka eniny hoe misy fivoronana andro ratsy satria misy fiovan'ny toetrandro dia matetika izy io any amin'ny volana marsa no any misy tapatapany kely ny volana aprily mbola enoana fiforonana rivodoza zany rehetrarehetra zany no namaritina tamin'ny fotoana rentsika hoe PSE zany hoe alao hovaina mihitsy ny tety androm-pampianarana dia eo moa zany tsy nety tonga mihitsy ilay satria rehefa nandeha rehefa tamin'ireny fotoanandrony ireny dia averina amin'ny teo aloha ihany ny calendrier satria mila mpifanarahana amin'ny fotoana ianaran'ny mpianatra ny Europa ihany koa satria ny zanaky ny manana fahafahana andraty fianarana ny ivelany lasa tara tao mpianarana raha ohatra ka anana ny aza manokana ny eto Madagasikara dia tsy nety tafita mihitsy izy dia io zany zao zavatra iainana amin'izao fotoana zao io zavatra iainana amin'izao fotoana zao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra sady vanim-potoanan'ny rivodoza tsika eto Madagasikara amin'izao io zavatra misy aloha zany dia hoe noho ny fahavaratra toetrandro fahavaratra fotsiny zao no mampiakatra hoe mandeha mijojo ny orana amin'ny faritra maro dia miakatra ny rano ary ny rano tsy miakatra fa midina ny tiako tenenina zany le hoe mandeha manaraka ny délégation zany izy fa le de ny aty amin'ny faritra iva zany mazava loatra fa misedra an'izay atao hoe fitobahan-drano avy any amin'ny faritra avo dia miteraka an'io dia misy fiatoana zany ny fampianarana dia misy fiatraikany lehibe zany satria ohatran'io zao io filazana io hoe tara sa tsy tara le izy raha ny tena marina zany zao tokony omaly efa nisy ny fampahafantarana mikasika ny hoe tsy miato satria saika efa lasa tany amin'ny toeram-pianarana ny ankamaroan'ny mpianatra io maraina io ankoatran'ireo toeram-pianarana izay manaraka ny tety androm-pampianarana frantsay école d'expression française zany tsy ireny loatra manaraka ny calendrier satria misy sekoly manao fampianarana amin'ny teny frantsay zany fa manaraka ny calendrier gasy ihany izy fa misy sekoly izay hoe tena ny fampianarana amin'ny programme fampianarana dia programme frantsay dia efa miatony azy amin'ity semaine ity zany misy amin'ity herinandro ity efa misy fiatoana tsy manaraka ny ihany fa ity zany hoe resaka noho ny fiakaran'ny rano dia nanaraka fanapakevitra ny teo anivon'ny draine ho an'ny sisy koa Antananarivo renivohitra no hoe miatony fampianarana zany hoe misy fahatarana kely izy raha milafiny anankiray satria hoe saika efa lasa tany amin'ny toeram-pianarana zay vao nodiny averina nodiny mpianatra inona ny zavatra mitranga mantsy dia hoe indraindray indray mandren'ny mpianatra mety efa lasa namonjy toeram-piasana iny efa tsy mianatra indray ny zanany io zany tena danger be mihitsy izy anatin'ilay satria iverina ny tanàna ilay izy nefa any amin'ilay tanàna mety tanàna misy an'ilay rano miakatra tsisy manara-maso ny ankizy sy ny sisa ny ray aman-dreny efa lasa anaka ny ampiasana zany zao hitako hoe mety olana teraka le izy nefa moa zany tsy maintsy ny zao soroana ihany koa mety avelolozany amin'le hoe satria efa namozana in'olona le izy ary mpianatra indrindra tamin'iny commune Lasory iny tamin'ny faraparan'ny herinandro teo le nisan'le tovavy kely fito taona zay lasan'ny rano ary amony ainy mihitsy vokatra zay zavatra zay inona ny tiantsika ho tsahivana ao anatin'izy lasa victime foana zany sehatra ny fampianarana noho nino ifandroritana be ny mikasika ny resaka calendrier scolaire ndrasahany toko raha fanimana sady miaraba ihany salama anisan'ny mitondra resaka tamin'ny ko tamin'izany fotoana tamin'ny fotoana aby ny ramato Lazarozafy Arso ary nizingizina amin'ny mihitsy hoe akisaka dia niteraka resaka be mihitsy tamin'izany tadidiko mbola kelikely ny tena tamin'izany ary nahafantatra tsara hoe ahoana mariny ty calendrier scolaire ty namana hafahafa mampony izy ohatra le hafahafa ohatra le avany aminay le mividy viva hoe very avolako vakelo viva raha tsisy siramamy tena tsisy fika mihitsy ve izy ty sa ahoana ny zay ny olana eto antsika arak'izay teny Brito zay hoe tsy maintsy ve tsika mangala tahaka sy maka référence amin'ny any ivelany hoe satria ohatr'ohatr'izao ny tom-pianarana any dia ohatr'izao tsy maintsy ampiarana aty Madagasikara fa io tena hoe raha misy ny finiavana sy ny fahatsapana hoe tena miala tsaraina io dia mandeha ho azy tena hoe zao raha nga mety amintsika dia zao ny fandaharam-pampianarana mety amintsika akoatran'izay hoe resaka calendrier sy ny sisy zay tena mety io zay ilay olana ohatrany hoe sanatreny vava atao kobay foana ilay fampianarana ataontsika ohatr'izao kely aloha
de avendreo va itsika kely oatra zao de adevitra eo fa tsy tena mipetraka lay rafitra slamma tena hoe mety amin'ny Madagasikara ka zay lay manahirana am'le za zany mametraka fanontaniana foana hoe tsy maintsy makatahaka amin'ny any ivelany ve ary raha makatahaka amin'ny any ivelany maninona raha hoe ireo tsara sy ireo zavatra nitarika vao-mbiazana tamindry zareo no ampiarina aty amintsika tsy maro manitra kely ary ty resahako foana hoe maninona ny any ivelany tena zavatra azo ampiarina sy tena hoe miatra sy tonga de pratika no atao ny aty amintsika mbola valala sy zavatra hafa no ampianarina ka zay lay manahirana hoe mila mijery lavitra tsika raha tena hoe ampandroso sy anafitra an'izany fampianarana zany. Tao anatin'le fandrafetana le PSE tamin'ny fotoanandro ihany koa marina aloha fe nahazoana famatsim-bola tamin'ireo ataontsika hoe mpiara-miomanantoka le izy ary matetika de hoe zavatra mety mifanaraka amin'ny zavatra tetafin'izy ireo no azahoana famatsim-bola hoe io moa adefitra foana hoe ny sekoly eto amintsika amokatra ohatra olona toy ny ahoana de hiatrika ny fiainana afaka mikajy afaka manao asa marika afaka mba tsisy adevitra be tamin'ny fotoanany tamin'ny fitondrana marika Ravalomanana loha tazomina hatrany amin'ny 17 taona ny ankizy farafaratsiny vao miala an-tsekoly mba ahafahany zany mba hoe mba miatrika ny fiainana raha ohatra hoe tsy afaka manao ny fianarana izy no ny antony maro samihafa ny fahasarana ny ray aman-dreny sy fa atao anatin'le resaka PSE koa le hoe ny teny ampianarana dia mba teny izy le hoe teny reny zany hoe isaka ny faritra zany manana le dialecte de hoe zay no mora ampitaina ny zavatra ampianarana ny le teny ampitaina le fahaizana mampahalalana raha izay faharoa eo ihany koa le hoe ny votoatim-pampianarana ny programme scolaire dia mba zavatra io teo koa le adevitra be hoe mba zavatra mifandraika amin'le firenena ny tantarany ny zava-misy ao aminy na ny géographie na amin'ny lafin'ny kolotsaina izay zany le hoe tokony ampitaina ampahafantarana any ary marina mihitsy le fampitana satria any ivelany any zao mandeha amin'ireny zao moa zay matetika ny Facebook ny tena zarain'ny olona de misy ihany koa amin'ireny ataontsika hoe amin'ny YouTube sy ny tisa de misy an'ireny ny olona zany any ivelany any mety mbola kely mihitsy de efa zariny hoe efa misy zany hoe tiakizy ty kingakinga saina eo amin'ny lafiny ataontsika hoe zay nge ny anton'ireny jeu de construction reny ohatrany hoe efa mionona amin'ny vita vahiny moa zany atsika fa isika ihany koa de manana kilalao-tsaina zay ataontsika hoe afaka stimule zany mba mamoha ny vavadin-tsain'ny ankizy mba afaka mikaroka zany fa tsy hoe ionona fotsiny amin'ny zavatra zay efa misy zay mety hoe voka-dratsy mety hoteraka toy ny intelligence artificielle tony de mety hoe tokony amova vavadin-tsaina mba hikarokaroka misimisy kokoa ve sa hoe ionona amin'ny zavatra efa misy zany rehetrarehetra zany zany ny ady hevitra be ary io nge mampisy an'le hoe vonjeo ny fampianarana amin'izao fotoana zao e misy andihana mpanabe mpampianatra mivondrona mijery hoe misy zavatra tokony ahitsy misy zavatra tokony amboarina misy zavatra tokony ho tsaboina fa marary ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao tao hitantsika moa zany fivoarana zany satria tsy mitsahatra ny maneho hevitra ary misintona lakilozy ary ihany koa mandroso soso-hevitra izy ireo ny amin'ny hoe mila jerena ary mila miray feo andrafetana votoatim-pampianarana vaovao ary ihany koa mety andrafetana tetỳ androm-pampianarana mifanaraka amin'izany